Melodindra ny izoran'izay lalao izay dia mivory ary nampitovy tadin-tokanga tetsy amin'ny Brown Fédération Malagasy ny taranja baolina lavalava tetsy Akorindalo ireo mpanazatra ao amin'ireo filevana valo izay atrika ity faninana ity ankilany sy ny mpitsara andaniny. Nampitovy fomba fijery iraisana tetsy amin'ny Brown Fédération Malagasy ny taranja baolina lavalava ireo mpanazatra avy amin'ireo filevana valo hiatrika ny faninanany gold top 8 ankilany sy ny mpitsara ity taranja baolina lavalava ity andaniny. Samy efa mahay ny lalàna mifehy ity taranja ity avokoa ny andaniny sy ny ankilany, fa maninona ary ny mbola tsy mety mitovy hatrany ny fomba fijery. Misy ve ny minimana dino na tsy te halala fotsiny izao ny lalàna mifehy rehefa tena mandeha ny lalao eny an-kianja. Izay indrindra no nahatonga ny Lotota hiara-mitady vahaolana mba hampirindrana eny ambony kianja. Ny tiana voatsa zany androany dia hoe ahoana ny fomba hitsaran'ny arbitre ny baolina, satria ny arbitre manana fomba fitsaran'ny baolina dia izay fomba fitsaran'izay nomena ny entraîneur dia izay no ampianariny ny joueur, zany hoe mba tsisy tabatabatry entre joueur arbitre entraîneur, satria efa fantatry le entraîneur manomboka izao hoe izao fomba fitsaran'ny arbitre baolina, sy izay zany manko be da be teo, sy ny arbitre mitokana entraîneur mitokana, tsisy misy fifandraisana mihitsy, zany hoe zavatra iray zany mivoaka eto androany dia zavatra iray zay no entiny eny ambony terrain. Tikita raha ohatra manao zavatra tsy mety ny arbitre tonga dia efa hitan'izany tsy mety nataony satria tokony hanaraka ny zavatra izay zany zavatra misy. Ho an'ireo filevana dia nanambara izy ireo fa tena ilaina ny fihaonana ity mialohan'ny hatrehana ny faninanana mba hisorohana ny gidrakidra eny an-kianja. Ny tena andrasanay dia ny fampitokisana aloha, fampitokisana eo amin'ny mpanazatra sy ny arbitre tsy eo amin'ny ny mpilalao sy ny arbitre. Dia izay fampitokisana zay no fanomezana trakefa, fanomezana torolala amin'ny arbitre manao hoe izao ny fomba fitsaranay, ny mpanazatra miteny hoe izao ny fampianaranay, dia atao anatin'izay no miteny hoe tsy mety izay ny fitsaranareo izay na tsy mety izay fanazaranareo izay. Dia ny pointa-piavana zany rehefa avy eo hoe fanodro amin'ilay fomba fitsarana tsy ny fomba fampianarana ny entina hanaovana ilay lalao sur terrain. Ho anao manokana izao sy ny ekipa taritinao manana zavatra hoe apetraka manokana ve ianao mialohan'ny faninanany hoe ity zavatra tsy maintsy takinay? Tena marina misy ary efa noresahana tamin'ny teo amin'ny corps d'arbitrage teto amin'ny fivoriana teto ary dia izy hoe ny olana mantso hoe inona ny alana mba tsy hisy ny famalina ary mba tsy hitraka ny zavatra izay tsy nety teo aloha teo. Dia izay no fampiresahana voalohany hoe inona aloha iza mahazo miresaka ambitsara, azo fampiresahana fe mbitsara. Zay raha ny tena ady hevitra napetrakay ela be teo hoe impiry ny kapiteny no afaka miresaka ambitsara. Ary rehefa manao iny izy no carte jaune raha miresaka ambitsara, satria raha ny tokony izy sisy tokony resaka ambitsara intsony afa-tsy ny kapiteny, nefa matetika ny kapiteny miresaka ambitsara lasa carte jaune. Dia hoe nanino izy ny carte jaune, matoa carte jaune mety nisy ny erreur tao, inona le erreur tsy tokony ataony mba hitenenana anazy mba tsy hamerenany intsony ka sy ahafahany tsy azo ny carte jaune nefa ahafahany mampita ilay etaetany amin'ny mpitsara sy fanampim-panazavana amin'ny mpitsara. Antenaina araka izany fa dia izotra araka ny tokony ho izy, tsy misy tomika ary tsy misy menomenomana ny fedina ny tompon-daka ny gold top 8 izay hanomboka atsoatsy.